Anantanina. Manatensika fa mba hivany olana ary fanaiky reo ray aman-drenitsika amizay tondrana ty Madagasikara ty ho amin'ny filaminana. Andrindra koa mba hialatsika amin'ity keja mahazo noho ny fahasahiranana zay mianjady amin'ny vahoaka malagasy tsikatra. Tsika samy mahafantatra zany hoe fahasahiranana zany ka ny fihetseponay dia hoe mba hisy vokatsoa hoentina makany Madagasikara ary hanaiky zany fanirian'ny vahoaka malagasy eto zany reo olona rehetra reo. Faraisambe africaine sy ny SADC no namoaka fahamaizana ho an'olona 700 manodidina ny tetezamita mpitondra ny tetezamita amin'izao fotoana izao zany. Ny fanjakana frantsay tonga navitra amin'izany dia nametraka fifanamponana amin'ny fanjakana Afrika Atsimo. Avy tsara fanjakana Afrika Atsimo fa tsy ny SADC akory kanefa ny SADC ny tompon-dara ary ny fahaisambe afrikana ka ny fandehany ady-hevitra dia huito aona ny fandehany le izy zany raha ohatra raisina amin'ny fomba frantsay dia veriny hoe raha tokantranony izy sy ny Afrika Atsimo fa raha ny fijeryny afrikanina raha ny fikambanambe afrikanina aty atsimo atsinanana sy ny fahaisambe afrikanina manontolo ny fahamaizana miantra amin'ny mpitondra Madagasikara. Taty amin'ny tapakandro ariva vao nisy ny filazany dia Joakim Tsisano tamin'ny mpanao gazety fa dia horaisina tsirairay ireo chef de file ny mouvance efatra ary izany dia iarahana amin'ia Jacob Zuma sy Jean Ping. Taty amin'ny 9:00 vao nisy nietsika teto amin'ny Sheraton Hotel. Nanainga niala ny hôtel mantsy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tamin'ny orio hoaiza lasany amin'ny guest house lapampanjakana au Pretoria iaona amin'ny filoha Zuma, Andriamatoa Tsisano, Andriamatoa Jean Ping ary ny sekretera maharitry ny SADC. Ora 5 no naharetan'ny feonan'Andriamatoa Ravalomanana tamin'ireo mpanelanelanyireo. Avy eo ora 3 avindray no nandraisany ny amiraly Didier Ratsiraka sy ny profesora Zafy Albert ary taty amin'ny misasakalina vao noraisina ny filohan'ny tetezamita Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny natao tamin'io dia ny miainon'Andriamatoa Zuma sy ny mpanarady azy ny fijerin'izy efa mianaka ny toedrara nanangonana ny tolo-kevitry ny tsirairay amin'ny vahaolana. Andriamatoa Tsisano namitina ny dinika voalohany iny. Aujourd'hui nous avons moi avec le président Zuma accompagné par le président de la commission de l'Union africaine et le secrétaire exécutif de la SADC. Nous avons écouté un à un les chefs de mouvance, donc chefs de file de mouvance, pour écouter leurs opinions sur comment sortir de la crise. Et ça a duré parce qu'ils ont répondu à des questions que nous avons posées. Ils ont élaboré leur plan de vue pour aujourd'hui. Et maintenant, nous avons suspendu ça pour que eux aillent réfléchir et nous aussi, nous allons réfléchir et nous allons continuer demain et nous saurons demain de quelle façon nous allons continuer. Mais pour le moment, nous avons décidé de nous reposer, mais qu'il y a beaucoup de choses. Quels sont les points de discorde, Monsieur le Président? Non, on n'a pas encore essayé de faire une analyse pour voir s'il y a des discordes. On a tout simplement essayé d'écouter les points de vue de chacun, comme chacun pense. Donc nous allons faire l'analyse. Filoham-pirenena ny avy Afrika Atsimo ny tenanay ary nandinika hoe ahoana no fanaovana ny afahana mamoaka ny firenena anatin'ny krizy ary indrindra hoe manao sinia n'ilay accord izay natao. Nefa dia ny zavatra tsapa moa zany dia natao ary ny fahavononantsika izay efa nanome ny accord no hoe anaovana ny sinia n'ilay accord politique
dia hita fa mifanalavitra be ny fitakinana na ny zavatra fepetra angatahana reo filoham-pirenena teo aloha ka raha zao zava-drony toy dia kelikely ihany ny fanantenana no hoe ahitana vahaolana miaraka. mbola tsy nidinika androany fa dia izo alanga mbo nidinika tao iraha valo manina sy monsieur. Un mot en français, monsieur le président? Oui, tu fais ta rapidement, monsieur le président. Rapide, oui, mbola tsy fantako. Next time, I cannot say anything for you. No, I'm sorry, I cannot say because it's clearly. Filaminana ve izy Amin'ny filaminana koa izy tena mizela tsara amin'ny filaminana. misy ve fanantenana? Un petit mot, on ne vous a jamais à l'antenne ces jours-ci. Un petit mot sur vos négociations. No, it's okay, but it's clearly. I cannot say Oui, anything mais for you. c'était constructif, c'était intéressant. Yes, pour of toi. course, it is very constructive. En français, s'il vous plaît, pour RFI et la BBC. Ah oui. S'il vous plaît. Nous Comment ça se passe? sommes très Ah, oui, optimistes. Oui, Très optimistes. il y a du progrès. Il a des progrès. Mais on vous accuse d'être le facteur de blocage. On va voir ça demain. Parce que tout le monde est là. Vous avez l'impression d'avancer, de progresser au cours de ces négociations ou personne ne s'écoute? It's hard. I'm sorry about it because it's very difficult. Thank you so much. Thank you. Bye. Journée difficile ou déterminante? Demandez ça à M. Radouel et à M. Ravalmana. Vous ne vous sentez pas concerné? Mais je pense qu'à cette heure-ci, je ne peux pas tenir des propos responsables. fa inona tokoa moa no votoatin-kevitry ny tsirairay amin'izao dinika aty Pretoria izao. Ny filohan'ny teteza mita Andriamatoa Andry Rajoelina dia ilay feuille de route no volavolain'ny frantsay sy ny afrikanina tatsimo no nentiny nazavaina sy hitany fa vahaolana ho an'ny Madagasikara dia ny fananganana gouvernementan'ny firaisam-pirenena izay andraisan'ny mpifanandrina rehetra anjara miampy an'ireo antsoina hoe haute sensibilité. Avy eo dia ny fametrahana ny filan-kevi-pirenena izay iantoka ny fampandehanana amin'ny atsakany sy andavan'ny fifidianana ary avy eo dia ny fananganana sy fametrahana ny fifidianana izay ho solombavam-bahoaka izay amolavola ny lalam-pandroenana. Ny professeur Zafy Albert kosa dia hatramin'ny tantaran'ny Madagasikara tany amin'ny 1770 no noazavainy tamin'ireo mpanelanelanyireo. Ho azy ny vahaolana amin'ity olan'ny Madagasikara ity dia ny fampiarana ny fifanarahan'ny Maputo sy Addis Abeba ary indrindrindrindra ny fametrahana ny filan-kevi-pireneny fampihavanam-pirenena Conseil national de la réconciliation. Ny amiral Didier Tsiraka kosa akoatran'ny filazany fa ny faminatanterahana ny fifanarahan'ny Maputo sy Addis Abeba no vahaolana dia mbola nanentity izy fa tokony ho tendrena ny prime ministre ifanarahana vaovao ary ho azy ny feuille de route dia ny fikarakarana fifidianana filoham-pirenena aorin'izay ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ho an'ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana fitakiny ary angatahany ny fiverenany malalaka. Waratsika io ihany moa ny toen'izay vaovao izay isan'izany ny andro faharoa toy ny omaly ohatra toy ny maly tsy miova inona amina tsoara voajanahary raha ny andro faharoa sy ny fahatelo tao Pretoria tao miandry ny fivaran'ny toetra raha ny maraina tontolona izany aza dia hita fa mandeha dia mandeha ny dinika etseroa ny adefitra isan-karazany zany ny vaovao nefa tsy misy mivoaka amin'ny fomba ofisialy fa tsy nitsofina no betsaka ny andro faharoa tamin'ny Pretoria oetiny tsoara voajanahary sy firaisan-tsoa Andriamampiantona. Mifanontany ny rehetra fa raha oviana ihany no iaona ny chef de file